Epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko voalohany. Paoly, voantso ho apôstôlon'i Jesosy Kristy no ny sitrapon'Andriamanitra, ary Sostena rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, dia izay no amasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voaantso sady masina, mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia azy sy antsika. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra n'Andriamanitra mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampananana harenanareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenan'ny filazana an'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hananareo firaisana amin'ny Zanany dia Jesosy Kristy Tompontsika. Ary mananatra anareo ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, mba iray teny anareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo, fa mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra, fa efa voalazany avy amin'ny ankohonan'ny kiloa tamiko ny amin'ny toetrareo ry rahalahiko fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany. Ianareo samy manao hoe izao an'i Paoly, izao an'i Apôlôsy, na izao an'i Kefasy, na izao an'i Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voaomby tamin'ny hazo fijaliana hamonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy Krispôsy Gaio. Fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho, afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin'ny teny fahendrena, fandrao foana ny hazo fijalian'i Kristy, fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendreny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampotrian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny izao tontolo izao? Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorin-teny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahata'ny fitohinana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. Fa amin'izay voanjo kosa, na jiosy na jentilisa, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahaдаlan'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa hevery ny fiantsonanareo ry rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba hahafoana ny misy. Fa tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nanovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare, aoka Jehova no reharehany. Epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 2. Ary izao koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo, dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra.
fa niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao, raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoany fanahy sy ny hery, mba tsy ny orenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao na ny ampanapaka izao tontolo izao izay olona mihalevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho vonina itsika talohany nanovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza. Fa iza no olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zavam-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihany fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 7. Ary izao ry rahalahy, tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy, fa tahaka ny amin'izay mbola nofo, dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy vendikanina, satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza. Fa mbola araka ny nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny anankiray, izao an'i Paoly, ary ny anankiray kosa, izao an'i Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo? Koa inona moa Apolosy ary inona moa Paoly? Mpanompo ihany izay nahatonga anareo ho mpino ireo, dia samy araka ny nomen'ny Tompo ho azy avy. Izao namboly, Apolosy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsy nitsinona izay mamboly na izay mandena, fa Andriamanitra izay mampitombo noho izy. Iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy andray izay valim-pitihany avy araka ny fisasarany izy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenahay, tahaka ny fanaon'ny mpita marika mahay no nanovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany, ka dia hoza antoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia handray valim-pity izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho fatiantoko izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Tsy fantatrao ireo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo?
raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena raha misy eo aminareo manao azy ho endry amin'izao tontolo izao, aoka ho adala izy mba ho endry. Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra, fa voasoratra hoe ny hafetseny endry ihany no entiny ho misambotra azy. Ary indray Jehova ny mahalala ny hevitry ny endry fa zava-poana izany. Ka dia aza misy manao olona ho reharehany fa anareo ny zavatra rehetra, na Paoly na Apolosy na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy, dia anareo izany rehetra izany. Ary anareo any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 4. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandro ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko ho zavatra kely foana, na ho tsarainareo aho na ho tsarain'ny olona, fa ny tenako aza tsy mitsaray. Fa tsy hitako izay tsiniko nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny tompo no mpitsara ahy. Koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiariary ny zavatra takony ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasany fo, dia samy ahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ary izany zavatra izany ry rahalahy, nataoko ho ateny ilazahay sy Apolosy noho ny aminareo, mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra, mba tsy hisy reharehanareo ankalazany anankiray fa anevatevany anankiray kosa. Fa iza no mampihoatra anao, ary inona no anananao izay tsy niraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehare ohatry ny tsy nandray? Efa afa-po sahady ianareo, efa manan-karena sahady ianareo, efa manjaka ianareo, kanefa tsy izahay tsy akory ny nahazoanareo izany. Engany eka manjaka tokoa ianareo, iarahanay sy ianareo manjaka. Fa ataoko fa nasehon'Andriamanitra ho farahidiny izahay apôstôly dia toy izay voaheloka ho vonoina. Fa izahay dia natao ho fizahan'izao rehetra izao, na anjely na olona. Izahay dia adala noho ny amin'ny Kristy, fa ianareo no endry eo amin'ny Kristy. Izahay malemy fa ianareo no mahery. Ianareo manandaza fa izahay mavomavo. Mandraka ankehitriny izao dia nona sy mangetaheta sy tsy manan-kitafy sy asiana totondry ary tsy manana antom-ponenana izahay. Ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay, raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjehina dia miaritra. Raha tenenina mafy dia mamaly teny moramora kosa. Atao toy ny fatotra izao tontolo izao izahay dia faikan'ny olona rehetra mandraka ankehitriny. Tsy ny hamenatra anareo anefa no anoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. Fa na dia manana mpampianatra iray alina ao amin'ny Kristy aza ianareo, dia tsy maro iray ianareo, fa izao no niteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Koa mananatra anareo aho, manahafa ianareo. Ary noho izany dia nirahiko ho any aminareo Timoty, zanako malalaka sy mahatoky ao amin'ny tompo, ka izy no hampatsiaro anareo ny fanaoko ao amin'ny Kristy, tahaka ny ampianariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Fa ny sasany mirehare ohatran'ilay tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho. Fa ho avy any aminareo fainganao raha sitrapon'ny tompo, dia ho fantatro izay herin'ireo mpirehare ireo, fa tsy ny fiteniny. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona ary ny tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakazo va aho, sa amin'ny fitiavana sy fahalemem-panahy? Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 5. Efa re marina fa misy fitsangatsangana ty aminareo. Eny, dia fitsangatsangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadindrainy. Ary ianareo indray va no mirehare ka tsy nampalahelo anareo akory izany, mba hisorona tsy ho ao aminareo ilay nanao izany zavatra izany? Fa izao, na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko,
dia efa nitsara sady an'lainanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, rehefa tafangana ianareo sy ny fanahiko omba ny herin'i Jesosy Tompontsika, hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Tsy mety ny fireharehanareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra? Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo. Fa voavony Kristy, Paska ho antsika. Ka dia aoka isika hanao andro firaviravona, tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolom-po sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroharonareo amin'izay mpitsangajanga. Nefa tsy ny mpitsangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny mpiherina sy ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroharonareo aminy, raha misy atao hoe rahalahy nefa mpitsangajanga, na mpiherina na mpanompo sampy, na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Fa ahoako ny tsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va ny tsara ianareo, fa ny any ivelany dia tsara an'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 9. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany, sa handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy ao anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely itsika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsara ianareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo ho mpitsara? Ampahamenatra anareo no hitenenako izany. Ay, dia tsy misy olon-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny? Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny hanananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray ny manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo fa ny mpitsangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakafadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpiherina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Ny anina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny anina. Nefa samy ho levon'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fitsangatsangana, fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mandosira ny fitsangatsangana, izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpitsangatsanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo.
koa dia mankalasahan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 7. Ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Anefa noho ny fitsangatsangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Aoka ny lay hanao izay mety atao amin'ny vavy, ary matoy izany koa ny vavy amin'ny lay. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny lay, ary matoy izany koa ny lay tsy manam-pahefana amin'ny tenany, fa ny vavy. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany ifanekenareo ho andro ivavahana, nefa mbola iraisanareo fandriana indray mba tsy hakany Satana fanahy anareo no onjo faharetanareo. Fandeferana nefa no hanovako izany fa tsy mandidy aho. Fa tiako ho tahaka ainy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Fa hoy izao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa: tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Ary ny manambady dia didiko, nefa tsy izao fa ny tompo, aoka tsy hiala amin'ilay ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ilay. Ary ny lay aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy izao: fa tsy ny tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra aminy ihany ny vavy dia aoka tsy hialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra aminy ihany ny lay dia aoka tsy hialana izy. Fa ny lay tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo, fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka hiala izy. Na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa nahoana moa no hafantaranao raha vehivavy na ho vonjenao ny vadinao na tsia? Ary ahoana no hafantaranao raha lehilahy na ho vonjenao ny vadinao na tsia? Kanefa aoka ny olona rehetra samy andeha araka izay anjarany nomeny tompo azy, tsy araka ny antsoan'Andriamanitra azy avy. Ary izany no andidiko ao amin'ny fiangonana rehetra. Misy natsoina voafora va? Aoka izy tsy hovana ho tsy voafora. Misy antsoina tsy voafora va? Aoka izy tsy hoforana. Tsinotsinona ny famorana ary tsinotsinona ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy. Aoka ny olona rehetra samy toetra eo amin'izay toetra efa niantsoana azy ihany. Natsoina va ianao raha mbola mpanompo? Aoka tsy hampaninona anao izany, nefa raha misy hahafahanao, aleo izany. Fa ny andevy izay voantso ao amin'ny tompo dia olona afaka amin'ny tompo. Toy izany koa, ny olona afaka izay voantso dia mpanompon'i Kristy. Fa olom-boavidy ianareo, ka aza mety ho andevin'olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy toetra amin'Andriamanitra ao amin'izay niantsoana azy avy. Fa ny amin'ny Virjiny dia tsy manana didy avy amin'ny tompo aho, nefa ataoko izay hevitra tahaka izay niantra ny tompo ahy ho mahatoky. Koa izao no ataoko fa tsara amin'ny olona noho ny fahoriana miseho ankehitriny dia ny mitoetra toy izao ihany. Manambady va ianao? Aza mitady izay izarahana. Tsy manambady va ianao? Aza mitady vady. Nefa na dia hanambady azy ianao dia tsy manota tsy akory, ary na dia hanambady aza amin'ny Virjiny dia tsy manota izy. Kanefa kosa anampahoriana amin'ny nofo ireny, fa izao miantra anareo. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, efa fohy ny andro, mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisa izao, ary mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany, ary mba toy izay tsy mifaly ny mifaly, ary mba toy izay tsy mahazo ny mividy, ary mba toy izay tsy mahavatra izao fiainana izao loatra ny mahavatra azy, fa mandalo ny fanaon'izao fiainana izao. Fa tiako tsy ho maro ahina ianareo, izay tsy manambady dia miainy an'ny tompo mba hahafaly ny tompo, fa izay manambady kosa miainy an'izao fiainana izao mba hahafaly ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny Virjina. Ny vehivavy tsy manambady mitandrina ny an'ny tompo mba ho samy masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny, fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny lay.
Ary miteny izany aho mba hahasoa anareo fa tsy haningotra anareo amin'ny tady fahavarana, fa mba hanaovanareo izay miendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny Tompo ka tsy hivezivezeny sainareo. Fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondran'ny zanany vavy Virjina satria mihoatra noho ny taona tokony hanambadiany zanany ka tsy maintsy hisy izany, dia aoka izy hanao izay sitrapony, tsy manota izy, aoka hanambady izy. Raha misy kosa efa mikasa tsara ao am-pony sady tsy misy mahatery azy, fa mahazo manaraka ny safidiny ka ninita ao am-pony hiaro ny zanany vavy Virjina, dia hanao tsara izy. Ka izay manome ny zanany Virjina ampakarina dia manao tsara, ary izay tsy manome azy ampakarina no manao tsaratsara kokoa. Ny vavy voafehin'ny lalàna raha mbola velona ny lay, fa raha maty kosa ny lay dia afaka hanambady izay tiany izy, nefa ao amin'ny Tompo ihany. Nefa raha araka ny hevitro, sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany, ary ataoko fa izao koa manana ny fanahin'Andriamanitra. Episily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 9. Ary ny amin'ny hena aterina misampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampieboebo, fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy manao azy hahalala, dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tian'Andriamanitra, dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena aterina misampy, dia fantatsika fa tsy nitsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na ety an-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amin'isika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niaviany zavatra rehetra, ary ho azy isika. Ary iray ihany ny Tompo, dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka ankehitriny izao, dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny fieritreretany satria malemy. Fa ny anina tsy hampaninona antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo, fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatam-fitohinana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinana ao amin'ny tempolon'ny sampy, tsy hampasainy fieritreretany malemy mihinana izay hena terina amin'ny sampy koa va izany? Fa very ny fahalalanao ny malemy, dia ny rahalahy izay navotany Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretany malemy, dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny anina no mahatam-fitohina ny rahalahiko, dia tsy hihinan-kena akory aho mandrakizay fa andao mahatam-fitohina ny rahalahiko. Episily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 7. Tsy olona afaka va aho? Tsy apôstôly va aho? Tsy efa nahita an' Jesosy Tompontsika va aho? Tsy asaka ao amin'ny Tompo va ianareo? Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aho izao dia apôstôly ho anareo tokoa, fa ianareo no tombo-kase maha-apôstôly ahy ao amin'ny Tompo. Izany no havaliko izay manadinay. Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay? Tahaka ny apôstôly sasany kosa ny rahalahin'ny Tompo ary Kefasy? Sa izao ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa? Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny hareni-tenany? Iza no manao tanim-boaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandriondry amanozy ka tsy mihinana ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany sa ny lalàna mba milaza izany koa? Fa voasoratra eo amin'ny lalàn'i Mosesy hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Ny omby va no ahian'Andriamanitra? Sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana ahazo. Raha izahay namafy izay zava-panahy ho anareo,
dia zavatra lehibe va raha mba mitsinja izay ananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy maika va fa izahay? Kanefa tsy nanambatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao hisankana ny filazantsarany Kristy. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara? Toy izany koa no nandidin'ny Tompo fa izay mitory ny filazantsara dia ahazo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahavatra izany zavatra izany na dia kely akory aza aho, ary tsy manoratra izany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay sy hahafoana ny reharehako. Fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no hanaovako izany dia mahazo valim-pity aho, fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra aho ho andraikitro izany. Inona ary no valim-pity azoko? Dia izao: raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fatoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanampatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza aho, dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazahoako maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba hahazahoako ny jiosy. Tamin'izay ambanin'ny lalàna dia tonga toy izay ambanin'ny lalàna aho, na dia tsy ambanin'ny lalàna aza aho mba ahazoako izay ambanin'ny lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambany lalàn'i Kristy mba ahazahoako izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba ahazahoako ny malemy, efa tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? Mihazakazaha toy izany mba ahazahoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sarom-boninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa, ary mamely totoandro aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko, fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 10. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilan'ireny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany amin'ireny, araka ny voasoratra hoe: ny olona mipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana ilalao. Ary aoka tsy hitsangatsanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3 amby 2 alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy hiaka-fanahin'ny Tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Ary aoka tsy monomonona ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Tsy misy fankapanaina azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fankapanahy dia
asiany lalana hahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Koa amin'izany ry malala, mandosira ny fanompo-tsampy, miteny toy ny amin'ny olo manan-tsaina ao heverinareo izay lazaiko. Ny kapoko ny fisaorana izay isorantsika, tsy firaisana amin'ny rano Kristy va izany? Ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro aza. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely hiaraky ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombona amin'ny alitara va? Inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy, na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia, fa izay zavatra anterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia, fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako mpiombona amin'ny demonia ianareo, tsy mahazo misotro amin'ny kapokon'ny tompo sy ny kapokon'ny demonia ianareo, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mampahasari-piaro ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoa ny tenany fa ny hahasoa ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia ano, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka ta handeha ianareo, dia ano izay arosony eo anoloanareo fa aza manontany akory noho ny fieritreretana. Fa raha misy manao aminareo hoe ena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza sy ny fieritreretana. Fieritreretana hoy izao, tsy ny antenanao fa ny an'ny olon-kafa. Fa nahoana ny fahafahako ny dia tsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no andraisako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay ahatafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra. Dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, 2:20. Ary mideranareo aho satria matsiaro ahy amin'ny zavatra rehetra ianareo, sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araka ny nanolorako azy taminareo. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'ny Kristy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany, fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka ho hetezana izy. Fa raha mahamenatra ny vehivavy ny ho hetezana na ny ho haratana dia aoka hisaron-doha izy. Ny lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy. Fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy. Izany no mahamety ny vehivavy hisaron-doha noho ny amin'ny anjely. Kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Fa toy ny havian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa ny havian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy, fa Andriamanitra kosa no hiavian'ny zavatra rehetra. Heverao am-ponareo, mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy? Tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany? Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. Fa raha misy olona toa tiady dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra. Ary raha manao izao ididy izao aho
dia tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona hiatsara ianareo fa hiaratsy. Fa voalohany indrindra, raha miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoky ihany izany, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo izay olona kasitrahana. Koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinana ny fanasan'ny tompo akory, fa raha mihinana ianareo dia samy homana ny sakafony avy aloha ianareo, koa ny anankiray dia noana fa ny anankiray kosa mamo. Moa tsy manatrano hinanana sy sotroina va ianareo? Sa manao tsinitsinina ny fiangonan'Andriamanitra ka manome enatra ny tsy manana? Inona no lazaiko aminareo? Hideranareo va aho? Tsy hideranareo amin'izany aho. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tenako anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanay. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Koa na zovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy. Fa aoka ny olona mantatra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany, dia betsaka ny marary sy marofo eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizin'ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona hihinana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa, ary raha misy olona noana aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fahamelohana. Ary ny zavatra sisa dia alahatra rehefa tonga ao. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, 2:20. Ary ny amin'ny zava-panairy rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy mona araka izay nitaomana anareo. Koa mampafantatra anareo fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voahozina Jesosy, ary tsy misy manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany fanahy izany ihany. Ary anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ary anankiray ny manao fahagagana, ary anankiray ny maminany, ary anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary anankiray no miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevy na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotro anao hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena fa izy. Raha ny sofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena fa izy. Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena,
samy ho eo amin'ny teny araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa marina momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila nareo aho. Fa maika ilayntsika aza ny momba ny tena izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no ady antsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja raha teo amin'ny fomba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba ifampiay ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo ny tenan'i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagakana, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagakana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana ho enti-mahasitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, 13:10. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana aza aho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho, ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialana, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otri-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra amin'ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombintsombina ny fahalalantsika, ary sombintsombina ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy sombintsombina intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa raha hatr'izay dia mifanatrika, ankehitriny sombintsombina noho ny fantatro, fa raha hatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, 12:10. Mihezaha mitady ny fitiavana, nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no hitenena ny zava-miafina, ka tsy misy olona mahalala. Fa izay maminany kosa miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho famporisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, nefa aleo aminany, fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy ahazoany fiangonana fampandrosoana. Nefa ry rahalahy,
Raha mankeo aminareo ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no soa vitako amin'izany raha tsy fanambarana na fahalalana na faminaniana na fampianarana no itenenako aminareo? Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina na lokanga na dia maneno aza, raha tsy manao feo samihafa, ahoana no ahafantarana izay ataony na amin'ny sodina na amin'ny lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no hiomana hiady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny alokon'ny vavanareo, atao ahoana no fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia hiteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny maro samihafa amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amin'izay miteny, ary izay miteny ho vaka amiko kosa. Ary toy izany ihany koa ianareo, raha fatra-paniry ny zava-panay dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra angataka mba ahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanona. Ahoana ary no izy? Sady hivavaka am-panay no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hiram-panay no hiran-tsaina koa aho. Fa raha misaotra am-panay fotsiny ihany ianao, ataon'izay tsy mahay ahoana no anao amen raha misaotra ianao, satria tsy mahalala izay lazainao izy. Fa ianao dia misaotra tsara ihany nefa ny hafa kosa tsy mba hampandrosoana. Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa toy izay ianao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolom-po dia aoka ho zaza-bodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka lehilahy tokoa. Voasoratra amin'ny lalàna hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, fa na dia amin'izany aza dia tsy haino ahy izy, hoy Jehovah. Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana amin'ny tsy mino fa tsy amin'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia amin'ny mino fa tsy amin'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy va fa very saina ianareo? Fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Ka dia misy eo ny zavatra takonao am-pony dia iankohaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady hilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Ahoana ary no izy rahalahy? Raha miangona ianareo, misy tahanao hira ianareo, misy tahanao fampianarana, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandika-teny, aoka ny zavatra rehetra atao ho fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo, fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarahina, ary avelao isy iray mandika-teny. Fa raha tsy misy mpandika-teny dia aoka izy anginy eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny fa aoka ny hafa hamantatra. Fa raha misy tsindry fanay ao am-pipetrahana dia aoka angina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy ampirisihana azy rehetra. Ary ny fanay'ny mpaminany dia manaiky ho zakain'izy mpaminany. Fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotronana fa tompon'ny fiadanana araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra. Dia aoka angina ny vehivavy raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny izy, fa aoka hanohy tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tiany ianarana dia aoka izy antany lay raha mbiany an-trano fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no ny aviany tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany na tongavany? Raha misy manao azy ho mpaminany na ho manana fahaizam-panay dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny Tompo ny teny izay soratako aminareo. Fa raha misy tsy mahalala dia avelao tsy hahalala ihany izy. Koa amin'izany ry rahalahiko, maniry fatratra ny aminany ary aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kanefa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny famendrehana sy filaminana. Epistily voalohany ho an'ny Korintiana, toko 5:10. Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriako taminareo sy niraisinareo sady orenanareo, izay hamonjenanareo koa
raha tahanareo tsara araka izay teny notoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotro ho anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilainy raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankamaroan'ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny, fa ny sasany efa nody mandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra, izao izay tony tsy tonga volana aza dia mba nisehony koa. Fa izao dia ambany indrindra tamin'ny apôstôly, ka tsy miendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izao na ry zareo dia araka izany no fitorianay, ary araka izany koa no ninonareo. Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsangana amin'ny maty? Fa raha tsy misy fitsangana amin'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra nanangana ny Kristy, nefa raha tsy atsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy atsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nody mandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenaintsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nody mandry. Ary satria ny olona iray no nisehony fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehony fitsangana amin'ny maty. Fa tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra iray ny fanjakana, rehefa nofoanana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy, mandra-panaonao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany io resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeno eo ambanin'ny tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampiaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenany zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha tsy izany, anao ahoana izay atao batisa amin'ny maty? Raha tsy atsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisa ny aminy? Ary nahoana izahay no manao fivery ny ainay mandrakariva? Lazaiko marina rahalahy amin'ny fireharehako noho ny aminareo, izay ananako ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika, fa maty isan'andro aho. Raha araka ny fanaon'ny olona no niadiko tamin'ny biby dita any Efesosy, inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy atsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha ampitso dia ho faty. Aza mety ho fitahina ianareo, ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Mifoaza tsara ary aza manota, fa ny sasany tsy manana ny fahalalan'Andriamanitra. Ny ampamenatra anareo no ilazako izany. Fa isy ianao hoe atao ahoana ary no fananganana amin'ny maty, ary tena manao ahoana no isehony? Ry adala, izay afafinao tsy ho velomina raha tsy maty aloha. Ary izay afafinao tsy dia ny tenany izay ho avy no afafinao, fa ny voafotsiny ihany, na voambary na voahafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka izay sitraky ny fony, ary ny voany rehetra dia samy omeny ny tenany avy. Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona ary hafa ny nofon'ny biby, ary hafa ny nofon'ny vorona, ary hafa ny any hazan-drano.
Ary misy tenany any an-danitra ary misy tenany ety an-tany, fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny any ety an-tany. Hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kintana anankiray. Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty, afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafaham-boninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy tena araky ny fombanaina izy, atsangana ho tena araky ny fomba-panahy. Raha misy tena araky ny fombanaina dia misy araky ny fomba-panahy koa. Ary araka izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-day natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy ny voalohany, fa izay amin'ny mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay any an-danitra koa. Fa izao no lazaiko rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy ho domandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesano, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesano, aiza ny fanindronanao? Fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorany Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Episily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 9:10. Ary ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia mba manova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anombinany azy, mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho dia izay sitrakareo no irahiko hitondra taratasy hanatitra ny fiantranareo ho any Jerosalema. Ary raha tokony andehanako izany dia hiaraka amiko ireo, ankaty aminareo rehefa namaky an'i Makedonia, fa hamaky amin'ny Makedonia aho, ary angamba hitoetra eo aminareo aho na handany ny ririnina aza, mba hanateranareo ahy amin'izay alehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny, fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo, nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta. Fa varavarana lehibe ny voavoa ahy ahazoko miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremo mba tsy hanatahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny Tompo no ataony tahaka ny ataoko koa. Koa aza vela isy olona anao tsinitsinina azy fa atery soa tsara izy mba ho tonga aty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny Apôlôsy rahalahy dia nangataka azy fatratra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy ankaty aminareo, saingy tsy sitrapony akory ny handeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitomba-day, mahereza. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy, fa voalombokatry Akaia izy sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho ry rahalahy, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny sy izay rehetra miara-miasa sy mikely aina koa ianareo,
Faly aho noho ny fiavian'i Stefanasy sy Fortonato ary akaiko fa ireo no nahefa-tsy vitanareo, fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy ka mba ekeo ny tahaka ireny. Manao velomanareo ny fiangonana ty Azia, manao velomanareo indrindra ao amin'ny tompo Aquila sy Priscilla mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao velomanareo ny rahalahy rehetra, mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Ny tanako izao Paoly no hanovako veloma. Raha misy tsy tiany tompo, aoka ho voaozina izy. Maranata. Ho aminareo anie ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavako teo aminareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen.